Niditra tamin'ny andian'ny fahaenina androany ny fanohanana ireo ankizy mpanala fanadinana izay nataon'ny komunina Lasora. Fanolorana sakafo mafana sy tsindrin-tsakafo ho an'ireo mpianatra miisa 270 amin'ireo toeram-piadinana miisa 2 ao amin'ny komunina dia ny CEG Lasora sy ny ao amin'ny sekoly Saint-Laurent à Lasora. Ho fanalana fahasahiranana ho an'iray aman-drenin'ireo mpiadina ary ho fampitoviana ny rehetra ihany koa no anton'izao hoy ny ben'ny tanàna. Fahentonany ny fandraisan'ny komuna Lasora tanana ny famahanana andreo ankizy izay manala ny fanadinana CPE. Ny antony moa zany dia hoe ho fanampiana ireo ray aman-dreny izay tsy manana ny hoenti-manana ahafahan'izy ireo manatitra ny sakafo ho an'ny zanany izay manala ny fanadinana CPE no sady ihany koa zany ho an'ny komuna Lasora ho fampitoviana ny rehetra izay manala fanadinana CPE mba hihinana zavatra hoe mitovy mba tsy hisy henatra amin'ireo ankizy zao satria ao anatin'ny fotoana fanadinana tsika zao dia mba tsy hisy zany hoe henatra hoe ny sasany mihinana anana, ny sasany mihinana hena, mety hisy impact psychologique kely ho an'ilay ankizy izay zavatra izay dia ndraisin'ny komuna Lasora ndraikitra zany ny famahanana efa mandray fahentonana moa zany tsika zao izay zavatra izay dia fanapahan-kevitra niraisina teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna ny fandimby ary araka ny tolo-kevitry ny structure locale de concertation. Tsy ny mpianatra ihany fa nomena sakafo ihany koa ireo mpandraharaha rehetra izay mandray anjara amin'izao fanadinana izao. Mbola nanamafy ihany koa moa ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Lasora Jimira Andriatsoa fa hitohy amin'ny fanomezana sakafo ireo mpampianatra. Mitsara ny fanadinana izao hetsika izao. Nisy tombo ny mpanala fanadinana CPE raha ny vaovao izay azo tamin'ny talehan'ny fanadinana moa zany ny tombo 300 teo ny mpanala fanadinana atao anatin'ny zapy Lasora tamin'ity taona ity dia mitombo arak'izany ihany koa moa zany no olona izay fahanana fa tsy ny mpanala CPE ihany ny fahananay fa eo ihany koa ireo surveillant sy ireo mpitsara fanadinana ho an'ny rapitso sy rafakapitso ihany koa zany dia anisan'ny raisin'ny komuna ndraikitra ihany koa zany mamahana anazy ireo.